tompoko lasy tompoko vavy miarabanao indray tonga soa ato amin'ity fandaharana manokana ity. Androantsika dia andray vahiny roa avy amin'ny IEM. Ny vahintsika voalohany dia ato amin'ny ilako ato misy ny Andriamatora Marla Christian izay expert IEM no sady consultant finance ihany koa. Ary ato amin'ny ilako ato kosa no misy ny Randria Manandrano Joël izay expert IEM momba ny tourisme na ny fizahan-tany izany. Faly miarabanareo tonga soa ato amin'ny fandaharana manokana. Miarabanao mianta dia faly miaraba ihany koa ny mpanaraka ny fandaharana. Miarabanao mianta dia miaraba ny Joël ary miaraba ny mpanaraka ny fandaharana. Mbola ato anatin'ny fampielezan-kevitra tanteraka moa no misy atsika amin'izao fotoana izao ary ato anatin'ny fandaharana ihany koa no hitondrananao sy hitondrany reto vahiny reto anareo ihany koa ny fanazavana momba ny vina IEM ireo tsara ho fantatra sy ny fanampanazavana bebe kokoa. Ny fantaniko voalohany avy hatrany aloha efa teto amin'ny fandaharana ihany nareo tamin'ny voalohany fa amin'ity androany ity tiako amafisina hoe inona ny antony safidiananareo ny safidy ny hiaraka amin'ny président Andry Rajoelina. Misaotranao mianta amin'ilay fanontaniana. Marina tokoa fa tsy dia betsaka ny olona manontany azay fanontaniana izay hoe fa maninona no miaraka amin'ny président Andry Rajoelina. Io zany dia tsotra be ilay izy. Tamin'ny heritaona dia nisy olona nampiona tamin'ny président Andry Rajoelina. Talohan'izay izy tena tsy fantako mihitsy. Fa fantako anarana ohatran'ny rehetrarehetra fantako hoe voalohan'ny tetezamita dia niona taminy efa fotoana adiny ray mahery zay no niona dia mifanakalo hevitra teo ary efa tena mifanakalo hevitra teo zay dia teo no resy lahatra ako satria hitako fa efa tena vonona izy ary efa tena niomana izy amin'izany hoe hilatsaka filoham-pirenena izany. Ary tsy vitan'izay le hoe vonona izay fotsiny fa teo amin'le fomba hoentiny fomba fiasa hoentiny dia tena naharesy lahatra satria voalohany maro zay niraisiny sarahany mihitsy zany hoe le aspect politika dia le aspect technique. Le aspect technique zany le manao an'ny programmany no anisany tena hoe nirahako hiasa taminy. Dia ao anatin'le fomba fiasa ao anatin'le programme ihany koa nefa dia tena hitako hoe nety ihany koa le fijeriny satria dia naky izy zany atao hoe teknisiana ohatranay maromaro fa samy manana ny traikefany amin'ny sehatra misy azy. Dia na izay le fomba fijery zay fotsiny ary dia efa ozy hoe tena nahafinaritra ozy hoe tena vonona izany président Andry Rajoelina izany. Dia rehefa niona tamin'ireo le teknisiana maromaro ireo dia hita fa tena hoe fiarah-miasa ihany koa natao. Zany hoe tsy hoe misy ray hoe amina sehatra ray dia hoe iny ihany no ataony fa mifanakalo hevitra ireo azahoana n'ilay tena hoe vahaolana maharitra ampandrosan'ny Madagasikara. Dia tsy vitan'izay le fomba fiasa zay koa fa rehefa tena miresaka taminy dia hitako hoe olona mahay mihaino izy zany. Tena velany miresaka ianao velany mamela be rehetrao dia efa aveo izy mandray ny andraikiny izy arakaraka ny zavatra teneninao ary hitany ary ny fomba fijeriny. Zany fomba rehetrarehetra zany naresy lahatra ako ozy hoe raha tonga ka raha te hitondra anjara brikiny amin'izany hoe fambotsoana amin'ny Madagasikara zany ary izy koa misokatra amin'izay te hitondra an'izay anjara brikiny izay dia ozy angamba président Andry Rajoelina no tena hoe candidat azo tondrana an'izay fanampiana avy aty amin'ny teknisiana izay dia izay natonga nisany tena natonga zany niaraka taminy. Mitovy amin'izay ihany koa ny fantaniana apetrako amin'ny Andriamatora Marla Christian hoe inona ny anton'izay safidy izay hoe hiaraka amin'ny candidat Andry Rajoelina. Izy angamba efa nandalo teto tamina émission anankiray izay namela belarako ny IEM fa nazavaiko any tamin'izany fa izao zany rehefa tena mitovy amin'izany tantaran'ny Joël zany any tantaranay satria izay niaraka niona tamin'ny Andry Rajoelina zany. Fa ny tena tiako hanampiana anazy aloha dia le revy. Za tena tiako le revy. Za zany mahafinaritra anahy manana revy izy. Be dia be ny olona miteny hoe mandre fotsiny reto. Hafa ny olona manana revy sy manao revin-gadra azonao. Ary izay tsy hoe olona sanatriany zany ho avy eto hiteniteny foana fa matoa izy miteny an'ireny zavatra rehetrarehetra ireny azo tanterahana le izy. Ary izay no anampy azy, anatanteraka anazy. Misy zavatra kely angamba ny ampatsiahiviko anao.
Tia angamba ny efa niteneniko ihany, tsy haiko na taty na tamina télé rava fa amin'izay mipetraka ny fotoana mipetraka tany États-Unis. Dia za moa tena fanatika ny Kennedy le président Kennedy, tena maki ny tantarany a. Dia tamin'izy filoham-pirenena zany, dia nanao défi ngeza be izy, tena ngeza. On va aller sur la lune izy kabary tena ingambany zay zavatra zay historique hitanao mbola hitanao amin'ny internet eny. Nanao kabary izy dia hoe nous allons aller sur la lune, nous serons les premiers à aller sur la lune. Amérique. Dia ho an'ny olona angamba zany raha ohatra teto Madagasikara angambany izy niteny an'izany dia hoe tena mpanofy le Kennedy ity fa aiza nandehanana ny volana e tsy andota-pena karaha tsy vita mandeha anazy fa be embouteillage ka zao le izy une semaine après an'io le discours izy dia nandeha tao amin'ny NASA moa zany le mandefa n'ireny zanabolana reny satellite reny dia namangy ny mitsidika ny NASA izy zany nanao fitsidihana tao. Dia tao amin'ny couloir izy niona tamina olona anankiray zay mpamafa trano ny asany mpamafa trano za zany tsy miteny akory hoe ingénieur any NASA. Dia ozy izy tamin'le olona inona ozy izy ny asanao dia nivalin'le rangahy tsy io tsisy montage hoe vidéo na ohatr'izany tsisy nanao montage fa tena direct ozy le rangahy monsieur le président ozy izy je vais aider notre société à aller sur la lune. Mpamafa trano zany raha olona eto amintsika angambany ny atsika raha tsy mpamafa trano fotsiny fa olona nianatra mahay mbola miteny hoe mirevy fotsiny andro rajoelona za zany gagy variana mahita n'ireny olona miteny amin'ny internet ireny hoe revy raha ohatra ianao tsy manana revy tsy mandeha lavitra c'est le moteur miainga eo dolidoly ny zavatra ataontsika rehetra na ny fianakaviantsika ary tsika nao rehefa manambady dia miteraka dia mba mirevy ianao hanana trano revy iny fa raha tsy mirevy mihitsy ianao aloha dia rehefa mitany eo ny fiainanao satria anao zany tsy mba manana eritreritra mihitsy androso ka ny azy zay ny tiavako anazy izy manana revy dia zay tonga eto manampy anazy amin'ny reviny ary anao zay anatanteraka n'izany revy zany za tsy miteny hoe vita daholo ny zavatra niteneny ary vita amin'ny fotoana foy fa za miteny anao fa be dia be ny zavatra azo atao ary azo atao aingana zay ny rahako amin'ny hidirantsika lalina mikasikasika an'izay hoe nofinofy sy revirevy zay rehefa avy eo fa mialohan'izay dia isan'ny lohahevitra horesantsika amin'ity androany ity mikasika ny fizahantany izay isan'ny azo lazaina hoe ahafahana mampandroso ny firenena ohatrohatra ny ahoana mikasika ny fizahantany izay eto Madagasikara sy ny voakasika atao anatin'ity UN ity. Ny amerina kely an'ilay niteny Christian hoe revy ka zay mihitsy ny tena mahafinaritra mihitsy satria androany dia nameny ny filohandry Rajoelina mihitsy malalaka hoe inona marina fijerinareo mba tena hoe aboroborobo amin'ity fizahantany ity fa tena vonintsika tena ampaborobobo azy. Dia anatin'izay revy zay zany dia nisy tanjona sy maintsy napetraka efa nandalo tetena fa ampatsefy kely izy satria ny olona mako betsaka amin'ny teny hoe ahoana marina ary zany natanterahana zany revy zany ary tena zay mihitsy no niakarany eto amin'ny plateau eto androany ampisainany vahoaka hoe tena revy azo atao ary azo tanterahana mihitsy ny zavatra ho programa atolotry ny président Andry Rajoelina. Ny tanjona voalohany aloha zany araka ny teneniny any amin'ny kabariny ireny dia ampitomboana roa eny ny isan'ny mpizahatany tonga eto Madagasikara ao anatin'ny 5 taona. Zany hoe amin'izao fotoana izao zany izy raha hoe eo amin'ny 250 000 touristes eo dia any amin'ny 500 000 touristes eo zany tanjona parapitapitra ny mondany amin'ny 2023 nefa le programa apetraka dia tsy afenina aminao fa tena le tanjona dia hatrany amin'ny 800 000 touristes no tanjona ho apetraka fa 500 000 zany no iny aloha ny défi. Dia ahoana natanterahana zany 500 000 touristes zany dia efa le fitiniko fotsiny izy fa tsy dia mila belatra loatra n'le fahazavatra ny tenenina fa rehefa votsika hiditra lala mihitsy ahoana anao natanterahana azy fitiniko fotsiny zany aloha hoe tao anatin' zany hoe fizahantany zany dia efa fantatritsika ary conscient tsara mihitsy itsika rehetra hoe be da be ny sehatra sy maintsy kitihana zay vao niroborobo ny fizahantany. Dia tao anatin'ny sehatra ny kitihana io efa ndresaktsika aloha hoe zany resaka hoe accessibilité zany na accessibilité aérienne zany na routière zany na maritime zany na fluvial zany na ferroviaire zany rehefa rehetra lalana azo atongavana any amina toerana anankiray fantatra zany fa anisany sy maintsy tanterahana zay vao afaka iroborobo zay fizahantany tiana apetraka ao. Dia ao anatiny keo fa fantatra ihany koa fa hoe zany rehefa tia aboroboroba zany fizahantany zany dia ilaina ny angovo jiro zany
na rano zany de efa fantatra ihany ko zany donc anatin'le zavatra eritreretina rehetra sy tiana atao de efa niraisina en considération mihitsy zany paramètre rehetra zany de efa fantatra ihany ko le araka nresantsika reo hoe resaka hoe ressources humaines zany hoe ny olona hiasa ao anatin'izany fizahatany zany de efa dinihana koa ny momba zany hoe ahoana nanaovana ny accès amin'ny fahasalamana ao anatiny zany ko ny fiarovana ny tontolo iainana ao anatin'izany etresa ny bien sûr ny resaka insécurité sotrany tafiditra ao anatiny ka ny Floandro Rajoelina de efa miteny mihitsy izy hoe ny antsika rehefa hanao an'izany hoe roboromba zavotany zany de fizahatany maharitra ny sy maintsy atao zany hoe ao anatin'izany fizahatany maharitra zany sy maintsy ahitany ny vahoaka tombontsoa ary sy maintsy miaro koa ny tontolo iainana zany rehetra zany sy maintsy raisina daholo ao anatin'le izy efa nresahako ihany zany fa fitiniko eto fotsiny mba hoe hotadidin'ny olona hoe aiza marina ny lalantsika ity rehefa fantatra daholo zany zay le hoe zavatra sy maintsy dinihan'izay alohana fizahatany de teo am'izay tsika le araka ny teneniko farany teo hoe inona am'izay ary le tetikady ina le stratégie de eo ihany ko zany le stratégie tsy hoe Madagasikara angoda be de hoe anao boribory fizahatantsika de hoe région anankiray ihany na toerana ray ihany no aboribory fa zay tetikady apetraka de sy maintsy Madagasikara manontolo no mahazo ny tombontsoany zany hoe firoborony ny fizahatany zany tetikady apetraka rehetra zany de ao anatin'ny zay ihany ko de ao anatin'ny zay ihany ko le hoe ny karazana mpizahatany tonga eto Madagasikara de tsy araka n'le mpizahatany tonga eto amintsika efa mahazatra antsika le hoe anao découverte de hijery ny zavaboarintsika fa sy maintsy misokatritsika amina karazana mpizahatany samihafa zany rehetrarehetra zany efa voateniko daholo fa averiko fotsiny de ao anatin'izay zany na tonga le hoe inona am'izay ary le tetikady rehefa hita daholo zay rehetrarehetra de hoe ny tetikady zany de hoe tsy afaka mijanona tsony itsika ao anatin'le hoe fizahatany découverte sy nature fa sy maintsy tsika zany micréer produit vaovao de zay le natonga amin'ny teny hoe diversification de l'offre touristique de ao anatin'izay diversification zay zany ny efa ndresaka tsika hoe sy maintsy zany tsika midévelopper le tourisme de luxe et de bien-être sy maintsy midévelopper tsika ny tourisme bleu zany hoe reny marina reny reny atongavany bateau de plaisance reny reny croisière reny de sy maintsy midévelopper koa tsika le tourisme de maïs ina moa dikan'le maïs zany hoe tourisme zay atongavany rehefa reny le événement be reny ny hoe anaovana conférence internationale eto Madagasikara anaovana foire angoda be eto Madagasikara anaovana reny atao hoe réunion na africaine eto Madagasikara de sy maintsy manana zany tsika infrastructure azahoana ndraiky koa karazana tourisme ihany koa reny zay tourisme d'affaires ihany koa de reny koa zany sy maintsy ho sokafantsika de eo ihany koa ny tourisme efa nresahana imbianimbiany le hoe tourisme de club le hoe hôtel club all inclusive ohatran'le any Nosy Be le andilana beach de iny ihany koa jereny de eo ihany koa tourisme sportif ohatran'ny hoe golf ny kitesurf satria misy structure azo atao eto Madagasikara dao zany rehetrarehetra zany de ny tourisme national tsy amba atao ambany zavatra ihany koa de bien sûr le resaka hoe nature et découverte zay fananantsika de io ihany koa sy maintsy mbola tohizana mampiroboroba an'io satria ao anatin'ny zavatra efa nanantsika zany ary sy maintsy atsaraina ihany koa hitanao zany fa raha vao mipetraka daholo reo de eo am'izay le miteny olona nofinofo zany ahoana no ametrahana an'izany ka rehefa avy eo tsika hiditra satria tsy afaka hidévelopper an'ireo rehetrarehetra tsika fa ka ohatra anankiray tsika na hoe projet na développement na tourisme anankiray de jerena tsara mihitsy hoe ahoana no ametrahana an'izany eto Madagasikara ary zay tsara mihitsy ny rahako miaraka amin'ny Christian satria izy financier de afaka nazavantsika izy hoe aiza ny ety manana anaovana an'izany ho idirantsika rehefa avy eo izay indrindra manko betsaka ary tena goavana sady betsaka le tetikasa raha tsy izay momba ny tourisme izay fotsiny no resahana ohatrohatra ny ahoana marina ny famatsim-bola mikasika ny fanatanterahana an'izay izay niteraka resabe na any amin'ny tambazotra tserasera na eny amin'ny fiarahamonina eny hoe aiza ny vola ahafahana manatanteraka an'izany izay ihany koa natonga ny olona miteny hoe zany ve tsy nofinofy eto Madagasikara ve zany avy aiza daholo ny vola natanterahana andreo ya le resaka vola ty zany de zavatra mampime ihany sady sérieux no mampime ny vola be dia be raha n'izao tontolo zao fa Madagasikara zany hatramin'izay de inona moa ny fantatsika bailleur de fonds traditionnel FMI Banque mondiale de azoko tsara maninona ny olona no sahirana ho aiza ny vola satria mpitondra ny fandimy teto tsy nahita vola fa tsy ny any amin'ny FMI sy ny Banque mondiale sy ny tsy haiko Union européenne etc ny sasa moa de miteny hoe ro ihany ny mpindram-bola amintsika eto
resaka budget de l'état zany mianta tiako tenena aminao aza fangaro ny financement ny zavatra etatika zany hoe ny fampianarana ny fahasalamana ny gendarme ny police ny karazany sy ny financement ny économie ny olana teto amin'ny firenena za zao efa 20 taona mipetraka teto dia zay ministre ny finance mifandimy teto sy nanao fa tsy finance publique zany hoe eritreretiny fa tsy rôleny no mifinancer ny économie any amin'ny pays matanjaka sy ny pays fa développé ny ministre ny finance tena concerné be amin'izany resaka marché financier ny resaka système financier zany tsy misy ministre ny finance ka hoe finance publique fotsiny fatany fa mahatonga atsika zany miresaka ny vola dia miteny hoe ahoana ny ahitana vola amin'izany satria limité le fomba fijerintsika sy le toe-tsaina eto aloha zany dia verina kely amin'ny akapobeany tena le fomba fijerintsika eto Madagasikara mihitsy zany tena manahirana tena miteny an'izany fa ny tena moa zany efa hoe tsy maintsy anao dia fingeza be fitiava-tanindrazana naovana anazy za tsy manana problème an-trano tsy manana problème findramam-bola fa matoa za miasa ho an'ny firenena manampy an'ny Andry Rajoelina dia mba te hanampy an'le mpiarabelona hoe maninona moa ny olona any ivelany ihany mahazo financement hividanana trano raha vao miasa fotsiny maninona izy mahazo financement hividanana panneau solaire na hividanana tomobile fa maninona Madagasikara sarotra be zany dia eo aho zany miteny hoe ny finance publique tompoko dia tsy okitianay fa mipetraka ohatran'izao ihany zany hoe hiara-iasa amin'ny bailleur de fonds zay fa zay kosa aloha no baikobaikoan'ireo fa zay no hiteny hoe tia ny zavatra tianay ho tanterahana ka mety aminareo ve dia mba aligné eo amin'io ny projetnareo ny fomba fiasa ny bailleur de fonds mitovy ihany satria ireo nge manana obligation hiara-iasa amintsika tsika ao anatin'ny système des Nations Unies ny FMI zany tsy manao macroéconomique zany araka ny tenen'le candidat ray fa manao aide aux balances de paiement inona ny tiako tenenina tsika zany miserasera mifanakalo amin'izao tontolo zao dia rehefa mifampiserasera ireny tsika indraindray manafatra-entana indraindray mandeha fahitana any ivelany dia ny devise tsika io ny devise zany sy ny volantsika io miakatra sy midina fantatrao tsara ny ariary indraindray miakatra indray midina amin'izao moa izy manana tendance hidina foana dia tonga le mpamatsy vola tonga ny FMI zany izy moa zany ohatrany hoe manao ny régulation monétaire dia tonga izy dia miteny amintsika hoe alao ampiana kely nareo amin'le balance de paiement satria tsy ampy le devise nareo satria tsika miimporter zavatra bebe kokoa no miexporter zay ny asany FMI fa zao kosany raha tsy manaiky hiara-iasa amintsika izy dia tsy mety koa le bailleur sasany zany zay zany tsetsasetra tsy aritra fotsiny ka zao ho an'izay olona mieritreritra fa volam-panjakana nanaovana ny projet rehetrrehetra io dia diso tanteraka izy satria tsy ampy ny volam-panjakana raha tsy hoe mandoa impôt daholo ny gasy rehetra nefa ny gasy koa tsisy mety andoa impôt ny akamaroany donc zany finance publique ny azonay atao dia manena anisan'ny ministère dia manao économie ary azo atao tsara zany be dia be ny KBJ dépense lanilany fotsiny amin'izao fantatrao fa nisy olona ny gadraina any ny jehan'ny Bianco satria milaza fa nanao marché nefa tsy nataony akory ny asa fa ny vola nahodiny donc ny fanodikodonam-bola sy izay vola rehetra ratsy ny fitantanana azy dia efa manampy atsika afaka mahazo économie zany anaovana ny zay priorité sociale ho ataon'ny président fa raha vao resaka économique raha vao projet économique tompoko ary projet économique daholo ny akamaroan'ireny zavatra ireny dia tsy maintsy miara-miasa amin'ny privé isika io zany misy ny atao hoe PPP zany hoe partenariat privé raha vao infrastructure dia afaka miinvité tsika ny privé hoe ndao hiara-iasa aminay anao panneau solaire na anao barrage hydraulique dia zao ny fifanarahantsika ao anatin'izany tsy hitra en détail fa misy zany atao hoe concession misy ny atao hoe location misy foana zay fa tsy dia tena natanjaka zany satria io mila fatokisan'le mpamatsy vola tsy hoe mpamatsy vola fa mpampiasa vola satria tsy mamatsy vola izy fa mampiasa ny vola ny eto Madagasikara ny antony tenenako hoe betsaka ny vola eran'izao tontolo satria tsika rery ny pays mandra kisitra fa ny pays rehetrarehetra nke mandroso be raha makany Chine zany nge anao dia gagy hoe za tany Chine tamin'ny 2004 niverina tany Chine il y a quelques mois fa tena gagy ianao na ny tomobile mandeha raha makany Europe ianao dia gaga hoe tena ny Europe indray tiany tsy mandroso noho ny sinoa tena gagy ianao zany hoe misy vola be zany créer l'économie anjareo afaka réinvestisseny amina pays hafa azo atao tsara mifandraraha amin'ny sinoa na amin'ny sud-africain na amin'ny européen zay manana hoe ndao hiara-iasa aminay privé io zao ny vy nataonay rehefa hitany fa mety ny ataonao ary ananany vahoaka malagasy confiance ianao tonga aty izy miara-miasa amintsika fa mahatonga izy tsy tonga aty dia tsy mino loatra n'le olona mitondra izy zay zany mieritreritra fa amin'ny mampandraraha ny Andriamatoa Andry Rajoelina ary amin'ny hoe manana vina matanjaka izy dia efa garantie zay ho an'izay olona te ho avy eto dia ny farany ity tena important be ny resaka banky ahoana ny amatsiana vola n'le vahoaka malagasy mba te hividy trano mba te
anana zavatra mba vitsy ihany ny olona manana accès amin'ny banque eto Madagasikara. Fantatrao ve fa 9% ny vahoaka malagasy ihany mba manana compte bancaire. Nefa ny antony privatisena an'ireo banque ireo dia mba hampiakatra io taux io. Fa raha miteny fahatelo alohan'ny farantsika aty amin'ny Afrika raha ny taux bancarisation. Zay mahatonga ny Floandro Rajoelina miteny hoe ndao mba hampiakarina zany taux zany mba ampidirina amin'ny zany resaka banque zany ny vahoaka malagasy mba hafahana mampindrana anazy vola, hafahana mampindrana azy vola ary ela kokoa satria amin'izao fotoana izao raha makany amin'ny banque commerciale indraindray sarotra be aloha mindram-bola, mila garantie be, mila caution, mila an'izao dia raha mampindram-bola izy dia indraindray 5 ans, raha betsaka indrindra 10 ans. Or raha ohatra ianao ka hoe olona miasa ohatra hoe fonctionnaire reo zay matsy ny tena cible amin'ity le banque atsangatsika ity zany zay hoe transformation en caisse d'épargne. Voalohany indrindra aloha raha ohatra zany transformer-nao banque caisse d'épargne efa misy compte ngeo amin'ny caisse d'épargne fa tsy mahazo manao activité bancaire izy satria tsy manana licence. Manome licence en caisse d'épargne izinao sarotra be zany fa ny antsika koa moa zay foana hoe tena mbola manahirana be, tsy manahirana le izy manome licence ny caisse d'épargne. Misy teny amiko hoe ka tsy maintsy misy an'izao zao za atao daholo zany rehefa ianao ny amin'ny fitondrana dia ianao no décider hoe tsy maintsy atao dia vita. Ny olona manana épargne aloha dia tonga dia mahazo tombony satria afaka manokatra compte izy dia lasa ohatran'ny compte en banque zany. Ahoana ny taux d'intérêt amin'ny resaka satria izay ny tanjona amin'ny hoe ahafahan'ny malagasy rehetra mba hoe afaka miditra amin'izay banque zay ohatratra ny ahoana ny taux d'intérêt. Voalohany indrindra aloha facilitena zany ny fanokafanao compte, tsy atao zavatra sarotra be. Faharoa manarakaraka an'izay manana rehefa une fois ianao manana compte eo dia afaka ampindramina vola ianao rehefa manana salaire normal, manana salaire foana isam-bolana dia hividitrana ianao ao anatin'le projet de tanamasoandro zany misy logement collectif le building moa le teneniny zareo hoe inona nanaovana an'izany building zany dia za hoe non mendrika ny hazo trano tsara ny vahoaka malagasy fa raha ohatra ianao mianta mijery an'le olona ny loyer zareo any amin'ny 150 000 ariary 200 000 ariary ny resaka n'Antananarivo eto ampovoan'ny Antananarivo eto fa le trano tena tsy zarizary trano efa ela be manahirana be mitsofokany elakela trano be ny sasany ara ny any ivelany sanatriny zany any ivelany ny WC zany dia rehefa alina zany ny andro ka avy ny orana tsy sahirana izy makany fa tsy maintsy manana potrany fa tsetsatsetsa tsy aritra iny fa ny zavatra eritreretinay zany dia hoe manangana banque ahafahana mamatsy vola amin'ny zay olona miasa vahoaka malagasy zay tsy mahazo vola moramora ny banque commerciale any ary io banque io afaka ampiasaina koa ahafahana manao équipement solaire satria zay koa moa ny tanjona hoe vatsina solaire dolidoly zay gasy afaka mba manana an'izany sy mila an'izany mba ahafahana mampiditra ny énergie zany amin'ny tokantrano rehetrarehetra ary ny tena ny azo vahana amin'izany koa mianta dia ny fonctionnaire satria raha vao mitsangana io banque io dia afaka maka pré daholo ny fonctionnaire rehetra satria izy manana salaire stable. Donc zany zava-dehibe io ary zavatra atao anatin'ny fotoana fohy azo atao ary za manao défi aminao satria zay olona tia teknôlôjia vaovao zay tsy satria ve hoe ny sasany mbola teverina any amin'ny télécell dia ho terenao zay tsy hanao smartphone fa zay rehefa manangana banque dia tonga dia ataonay banque numérique io zany hoe tsy dia banque mandany vola be amin'ny fanaovana agence fa téléphone zany hoe ny comptenao anaty téléphone ianao mety hiteny hoe lavitra ezaka be zany izy moa ny teny mianta hoe tamin'ny 1990 dia iseritreritra fa hanana téléphone portable daholo ny olona rehetra ka zao on doit préparer l'avenir, non seulement préparer azonao fa nous à Madagascar on subit l'avenir eto tsika dia mahita an'ilany zao fa tsika tokony hiconstruire ny avenir fa tsy subir ka ny ataonay miaraka amin'ny Andry Rajoelina tompoko dia miconstruire avenir meilleur ho an'ny taranaka faramandimby. Mety hoe tsika mety tsy jouir ny zavatra be dia be tsony fa mety hisotra ny Andry Rajoelina ny taranaka rehetrarehetra anaraka ao hoe soa ihany fa nisy zany Andry Rajoelina zany mitondra zavatra vaovao teto amin'ny firenena ka zay ny antony mahatonga anay miteny hoe azo atao tsara reo eto moa tsika resaka tourisme tsy resaka ela be momba amin'ny banque fa afaka resahana zany rehefa tonga amin'ny fotoana fa les banques zany azontsika tombontsoa afaka financena koa zay projet touristique raha ilaina. Mikasika izay indrindra ohatratra ny ahoana afaka mame ohatra concret ve ianareo na hoe azo tsapa tanana mikasika an'izay hoe fampiroboroboana fizahantany zay. Teo zany le niteneniko hoe tsy maintsy tsika zany voalohany indrindra aloha zany midiversifie ny offre touristique dia maromaro ny tany isaiko eo dia anankiray tsika hoe ahoana nanaovana azy tsara fantatritsika aloha fa raha raisina ny hoe ny origine mpizahatany tonga aty amintsika dia 70% 40% dia avy any amin'ny teratany frantsay France zany na la Réunion
dia ny eo amin'ny 5 ireo dia avy any Italia. Zay zany ny amin'ny akabeany ny mpizahatany tonga eto Madagasikara dia mazava loatra misy sinoa kely, misy allemand, misy anglisy, misy fa vitsivitsy ireo raha oharina zany amin'le italiana sy ny frantsay. Dia ao anatin'le stratégie zany araka nyresahana teo dia hoe tsy maintsy tsika misokatra amina tsena vaovao. Dia hoe ahoana ary nasokafana natanterana zany anao nasokafana an'izany. Dia aka exemple anankiray tsika amin'ireo rehetrarehetra dia raisintsika ohatra le hoe tourisme de club, le hoe hôtel club all inclusive, le ohatrany hoe andilana bitra zany any Nosy-be. Ary rehefa dinihany fa maninona ary 5 ny italiana ty izy satria nge le andilana bitra Nosy-be no mitatana azy ary any italiana no mitatana azy ary any Italia ny tena amidy io voyage ny andilana bitra io. Dia teo zany tsika netretra hoe anao tsika efa nresana farany teo zany hoe hôtel club eo amin'ny 5 na 9 eo eran'ny Madagasikara. Zany hoe asintsika ray zany ao Adego, Tomasina, Sainte Marie, Fort Dauphin, Tuliara, Morondava, Majunga ohatra zay. Dia ahoana ary ny tena natanterahana an'izany satria zay resaka fotsiny zay fa eto tena nazava mihitsy ahoana ny fanaovana azy. Ny zavatra atao voalohany aloha dia identifiena aloha le terrain. Satria efa fantatra hoe rehefa anao an'izao hôtel club zao ianao dia zao hectare ny terrain ilainao. Ary ilaina hoe tsy maintsy amoron-dranomasina io. Satria zany ny critère ilaina amin'izany hoe hôtel club izany. Dia identifiena zany le terrain, makany amin'ny orino, mety ao Ramenio, mety any Betsakalava satria amoron-drano daholo ireo jerenao ny terrain. Dia antany indray ianao hoe fa terrain an'izy io. Eo zany betsaka ny vahaolana, mety terrain-panjakana io, mety terrain privé io, mety terrain miaramila io, tsy haiko fa azo amboarina foana iny rehefa fantatra hoe ato zany le terrain aloha éligible anaovana an'izay hôtel club zay. Dia raisinao daholo zany le faritra rehetra andresahako anao reo dia dinihana daholo hoe aiza daholo misy an'le terrain lo azo atao. Rehefa vo identifier ireo terrain ireo dia efa fantatra tsara mihitsy hoe ato no anaovana azy dia tsy maintsy tsika mbola eto zany mitantara satria efa nisy efa nanomboka ange le asa ny olona miteny hoe fotongofa ianareo voanao an'izy efa fantatra ange aiza aby ireo terrain ireo efa nisy ny mbola tsy nao fa vola identifiena fotsiny hoe atsy amin'izao fotoana zao zany efa manomboka amin'izay manao le étude environnementale hoe tena azo anaovana marina ave io tsy hanimba an'le environnement fe aiza daholo ny azo exploitena an'io, aiza mifandehan'ny rano, aiza mifandehan'ny zordira, aiza daholo ny zavatra tsy hanimba ny tontolo iainana raha apetraka eo le izy. Zany ny étape faharoa identifier des études environnementales. Tena miditra ao anatin'le processus mihitsy tsika vitan'ny olona hoe zavatra azo atao io ohatrany ianao manao trano ge hoe ametretra anao tianao trano tsy maintsy mitady tany aloha ianao dia efa avy eo anao mba manao plan koa ianao aiza ahoana ny paozin'le trano ataoko. Donc misy procédure dia hitovy ohatra zany mihitsy io hoe ao anatin'le izy. Dia rehefa vita zany le terrain vita ny étude ka hoe tena azo atao marina le izy dia ina amin'izay ary no ataonao eo amin'izay anao zany hoe satria efa hoe destiné io zany fanjakana zany décidé hoe anaovantsika n'le hôtel club io dia eo amin'izay tsika miverina araka le niteneniko teo hoe aiza posena daholo le question aiza le accessibilité, aiza le énergie, aiza ny ressources humaines ny etretra posena daholo zay question zay. Ary zay question zay manana mivaliny daholo fantatra hoe ahoana no anaovana zany fa rehefa orindrina kely eo azavaina an'izy fa hiditra ao anatin'le procédure an'le hoe ahoana marina aloha nanaovana an'izy. Rehefa vita zany identifier ireo terrain vita ny étude environnementale dia apetraka amin'izay le mesure incitative satria raha hisariky ianao investisseur ho avy eto Madagasikara na fa investisseur gasy zany na investisseur vahiny zany satria tadidio fa investissement lehibe nge no atao eo tsy vitany hoe vola kely fa investissement lehibe no atao dikan'izany zany no mba hisotomana andreo dia tsy maintsy maka mesure ianao mesure ao anatin'ny investissement incitative resaka investissement zany na resaka fiscal zany na resaka foncier zany satria raha hoe tena hoe satria be da be maka ny schéma azo anaovana an'io terrain io mety hoe le olona nangana an'le infrastructure io nividy an'le terrain mety hoe terrain am-panjakana io fa olo-kafa manao azy io dia efa misy partenariat apetraka ao be da be le formule ary misy étude angamby Christian rehefa avy eo afaka nazava an'le schéma rehetrarehetra hoe ahoana no nametrahana zany satria maro be izy arakaraka an'izay mapety an'izay investisseur ny financement
efa nanomboka nanao izy hoe izy banque de développement ho an'ny zay investisseur ho avy eo ka mila vola dia avy eo dia antena hoe raha aiza ny caution ny zavatra io raha mila io a dia mba mangataka ny kristiana zavakely en'izay zay le tena hoe fiarah-miasa le izy hoa dia ao anatiny koa ny resaka juridika satria ny olona zay investir io mila sécurité ny investissement izy donc hoe aiza le izy rehefa mipetraka dolo zany reo identifier le terrain fantatra fa azonovana sy rehefa nataony étude environnementale napetraka dolo mesure anataritana an'le investisseur ho avy eo a dia iay am'izay tsika vo afaka monter an'le dossier de partenariat satria araka le niteneny teo hoe 3P io misy ny secteur public ny fanjakana mety tafiditra ao anatin'io projet io ny privé mety tafiditra ao anatin'io projet io ary ny vahoaka amin'ny population izy le nitenentsika teo hoe fizahantany maharitra le population zany sy maintsy tafiditra koa ao anatin'io dossier de partenariat hoe aiza marina ny tompontsoana ary inona ny zavatra azo entina ao anatin'io satria iverina ao anatin'io tsika rehefa avy eo angamba mety ko an'ny Christian hoe ahoana marina zany le montage an'ilay io dossier de partenariat io anaovana izy dia avy eo miverina am'izay le hoe identifier am'izay tsika hoe iza ny investisseur ho raisina anatanteraka an'io. Ya misaotra Joël, matetika raha vao projet ngeza be ohatran'ireny zany satria ny zavatra ao atao tsy le hitanao le ohatran'ny iainantsika am'izao bungalow kely BDB de 5000 € tsy fantatro ohatrinona ireny mila investissement matanjakatanjaka zany satria matetika ny hôtely ohatran'ireny non seulement mila énergie matanjaka be satria rehefa mianto mahatonga antsika tena anisan'ny tena sakana be am'le développement touristique eto Madagascar nge ny infrastructure azonao ohatra hoe manina moa zao izy miresaka ny Diego satria ny Diego efa misy aéroport ka mba mety amboarina fotsiny aéroport ny Diego pour pouvoir faire atterrir un Boeing un peu plus un gros porteur satria rehefa anao an'izay tsika dia mitondra touriste aty tonga dia 400 personnes tonga aty dia mandeha mandritry ny semaine amina hôtely anankiray dia raha ohatra roplanina efatra na 10 miaraka tonga mila infrastructure zakay matanjaka zany tsika ka ny principe matetika dia ny fanjakana aloha zany no manao ny infrastructure reny satria zavatra mijanona ho an'ny fanjakana reny ary ilaintsika ilain'ny vahoaka ampiasaina amina zavatra hafa raha vao resaka énergie dia tokony fanjakana koa ny anisany tena manao anazy fa afaka anaovana partenariat public privé le izy raha miresaka fotsiny any Diego ny olona moa miteny anao hoe atao inona daholo zany énergie BDP ataonareo zany fa tena ohatrany makarary andoha be mieritreritra an'izany 800 mégawatt zany rehefa tsisy ny énergie menimena ny olona hoe misy délestage rehefa miteny zay hoe tena tonga dia doublenay eo anatin'ny 5 ans ahoana daholo ny ampiasana an'izany ny sasany mbola anao étude zany fa zay fa mahafantatra hoe ohatra fotsiny ianao hoe any Diego matoa président miteny hoe anao éolien efa zavatra efa nieritreretina zany hoe non seulement énergie propre le izy zany hoe manome aussi qualité ho an'ny Madagascar zany rehefa miattirer touriste hoe ny énergie miasa ao amin'ny hôtelinareo nge énergie miainga any amin'ny vent fa tsy mitovy any amin'ny énergie malotina ohatran'izany zany dia fa argument zany amin'ny resaka marketing matoa zay miteny hoe ataovy 40 mégawatt eo Diego satria efa mieritreritra n'izany projet tenen'ny Joël zany ka ny zavatra tsara fantatry ny olona tsy hoe André Rajoelina nge ny réaliser an'izany miala tsiny izy filoham-pirenena izy no leader izy no manome ny vision zone tsara atao dia rehefa tonga zay dia lasa am'izay rehetrarehetra amin'lalao ao anatin'io misy olona spécialiste amin'ny énergie micalculer hoe firy no besoin antsika amin'ny énergie any Diego raha atao daholo zany projet rehetrarehetra zany satria ny fomba fijerinay mianta tsy hoe inona ny besoin Madagascar amin'izao fa inona ny besoin Madagascar afaka folo taona satria rehefa mametraka an'ireny énergie reny ianao investissement ngeza be no ataonao ka tsy hanao petatokotsika sanatriny zany ka hoe andeha ametraka 10 mégawatt tsy dia andeha anao 5 mégawatt fa rehefa hanao développement touristique sika apetroana énergie matanjaka raha ny vilany Diego fotsiny zao tsika miteny zao mety 20 mégawatt dia fa ampy raha tena i-développer tourisme tsika na industrie dia tsy maintsy doubleny zay minimum dia raha manao éolien zany tsika dia tsy maintsy calculer tsika hoe eo amin'ny 40 mégawatt eo ny ilaina amin'izay fotoana zay inona ny atao ny fanjakana mety tsy hanam-bola anaovana an'izany éolien zany satria ny vola anaovana ny école sy ny karazany raha manahirana fa partenariat public privé fa ahoana moa ny atongavany privé hifinancer 40 mégawatt satria anao manana projet mazava anao tourisme etc misy olona hividy zany l'énergie rehefa avy eo mikambana daholo zany mitohy daholo zany rehetrarehetra zany raha maka fotsiny ianao resaka hôtely eto amintsika moa matetika rehefa manao hôtely ny olona dia ohatran'ny hoe za zao mba manamanam-bola nanao bizina tany dia hitako hoe mandehandeha ny tourisme dia manao hôtely za no manao hôtely dia za ihany migérer anazy zany efa tsy nianatra momba ny hôtely dia rehefa avy menimena hoe tsy mandeha mihitsy le resaka tourisme aty satria anao tsy professionnel alors on va vers le professionnalisme il faut être pro il faut prendre les meilleurs matoa
Joël miteny hoe on va faire du luxe, olona tena société ngeza be tondra olona makaty Madagasikara no entina fa tsy andehanao sakado kely be dia be tsika azonao ahoana ny fomba ifinansena an'izany ohatra ray fotsy meko anao matetika zany a reny société ngeza be reny le groupe international ohatrany hoe club med sy ny karazany reny a tsy tompony hôtely izy fa izy miexploiter ny enseigne zany hoe le nom no exploiteny hoe za club med dia apetrany eo amin'ny anaran'le eo amin'ny hôtely eo fa izy tsy voatery tompony le trano eo zany tsika tsy maintsy manao montage mazava tsara hoe manao fifanarahana amin'le société tsika zany ohatrany hoe groupe anankiray any Chine na any Espagne na any France dia miteny hoe zao a zay a manana tany ohatr' zao dia zay vonina ny investir amina hôtely zay tianareo tsika Madagasikara no teny an'izany a vonina zay investir fa nareo rehefa avy eo no miexploiter anazy dia vous nous payez des loyers redevance loyer amin'le zavatra zany io indray zany raha ohatra ka an'ny fanjakana ny tany dia miditra actionnaire miditra ao anatin'le société ny fanjakana miapporter n'iny tany iny tsy io tsisy hoe fivarotana tany fa rehefa io indray ma tsy teny indray mivarotra tany ka izy a tsy fivarotana tanindrazana tsisy takalo fa ianao miditra ao anatiny a dia ny takalonao a anisan'ny manana petra-bola ao dia rehefa mandeha zany le zavatra dia mahazo vola ianao mahazo dividende mahazo revenu azonao ny fanjakana satria zay anangana zay moa tsy ho velabelariko eto fa anangana koa zay natao hoe fond souverain zany hoe fond ahafahan'ny fanjakana miditra amin'ireny partenariat public privé reny zany hoe migarantir an'le privé izy hoe raha hiasa eto Madagasikara ianao a dia ametraka vola aminao koa zay tsy mifanjakana tsy mivolany ta le budget eo io a fa fond efa fantatra hoe ahoana ny alimentenan'io a tsy hiditra lala amin'izay eto fa io fond io zany miditra partenariat amin'io le projet io dia rehefa aveo tsika afaka miantso ny mpandraraha malagasy rehetra zay tianao na ny vahoaka malagasy mihitsy satria afaka amidy nge mipetra-bola amin'izany raha te hividy nareo raha te ho lasa copropriétaire nareo actionnaire amin'io trano anaovana hôtely dia zao ny vola atao dia zao ny rentabilité n'io tantara io miditra amina finance amin'izay zany tsika finance tena izy fa tsy le budget ny état ty fa ty manahirana ty kely loatra eo zany a le société miteny aminao hoe ok raha nareo miinvestir amin'le trano zao ny tianay atao tondra ny architecte izy dia manao évaluation zay ohatrinona ny ananiny dia manao levée de fonds hoe izy adolony te hividy n'io trano io zay ho anaovana tourisme ary groupe ngeza be no iloe anazy mandritry ny 40 ans 50 ans ary ipaye loyer zao dia atao le montage financier zay le montage financier atao le business plan zany hoe bon zao ny coût an'le trano a zao daholo ny équipement a dia zao ny vola miditra amintsika isa-bolana na isaky ny trimestre na isa-taona ho payeny le société any andafy satria izy tsy te investir lavitra eto aminao fa mividy trano zany ela loatra vao miverina ny investissement any fa tsika eto Madagasikara zany nafaka manao an'izay satria tsika mipetraka eto Madagasikara tsika ny tompon'ny tanàna ka zany zavatra rehetrarehetra zany micréer business fa tsika malagasy nge zany hoe iandraka joela tsy niteny mihitsy hoe za rery daholo ny anao an'izany fa ozy izy hoe ahoana ny ahafahantsika mampandroso aingana mba zao hoe associé daholo ny vahoaka malagasy rehetra zay olona manana na dia manana 1 million d'ariary ianao ka tianao apetraka amin'izany hôtely zany dia mametraka ianao fa azonao vola le izy satria ohatra ny placement io ka le culture zay mihitsy mbola tsy ananantsika Madagasikara satria tsika tsy manana marché financier tsika zany tena tara tanteraka tena hoe ngava raha nisy olona tara eto ambony tany tsika tena anisan'ny tena reraka mihitsy satria na marché financier tsy ananantsika io moa tsy hidirako lala satria misy miteny amiko foana ahoana zany le bourse atsanganao dia oui ho atsanganay rehefa tonga eo fa iny tsy hidirako eto satria teknika be le izy ka ny tiako atongavana zany amin'le resahany Joël atao dia simple be hoe misy montage financier adapté amina projet tsirairay avy iny tompoko a dia olona financier tsy afaka hidina hevitra eto iny raha isy olona financier hiady hevitra amiko dia afaka miady fa raha ohatra any amin'ny internet any amin'ny Facebook ihany dia mialatsiny fa za tsy mandany andro any amin'ny Facebook azonao ary raha ohatra moa reny olona Facebook reny no asainao mitondra firenena vita ny velo azonao dia faharoa manarakaraka zay vita ve manao an'izany montage rehetrarehetra zany za aloha tsy mandany andro amin'izay fa tiako telena fotsiny hoe afaka anaovana montage tsirairay na resaka énergie na resaka tourisme privé zany io a ary io montage io tsisy hitovy daholo fa ny important fotsiny dia ty BDP mivola mihodina eto Madagasikara ianao ary angamba gaga maninona moa misy 4-4 BDP eto fantatrao ve ny valeur-na 4-4 anankiray fa raha ohatra ka tsy miinvestir amin'ny 4-4 le olona fa miteny hoe za vola tokony anaovako 4-4 aloako miditra amin'le hôtely fa hatramin'ilay zany revin-dralahy zany ty hôtely ty ohatra ny azona vola dia mety hiditra partenaire amin'le hôtely le tompon'le 4-4 hoe raha manana 4-4 ray dia fampy anazy
azonao misy olona eto manana villa efatra dimy loeny le location nefa tsy mandeha amin'ny rariny fa ndraindray misy ndraindray tsisy le olona rehefa misy expatrie dia mba mahazo azo vola tsisy tsony dia mijanona ao le trano toy izao miinvestisseva amin'ny projet ny inga Joël fa any misy touriste tonga foana satria efa natao amin'ny fanjakana ny zavatra rehetrarehetra mba hisiany touriste ho avy amin'ny toerana io zay zany ny tiako atongavana hoe j'ai projet rehetrarehetra tenenina misy moyen de financement efa mipetraka tsara zay ny mahatonga ana eto fa tsy hoe ahoana ny anaovana an'izany a resaka montage financier izy resaka ingénierie financière ka sarotra be aloha za miezaka ihany teny anazy manazavana izy fa lasa resaka spécialiste izy ka zay nga mantiaka atongavana hoe raha reny zavatra zany zavatra resahany Joël zany zany a dia afaka atao tsara manao montage hoe ny propriété an'le trano a le trano hôtely zany any malagasy fa ny exploitation no confiantsika amin'ny olona any andafy satria izy no mitondra an'le touriste tsika tsy mahafantatra nge hoe izy ny touriste ho avy eo e tsika tsy manana an'izay capacité zay azonao fa izy ny manana ny client dia hoentiny eto dia ny azy ny mahafinaritra anazy fotsiny efa mipetraka ny trano efa misy énergie efa misy piscine tonga izy dia hoentiny dia zay olona miditra ao amin'le partenariat zay raha gasy zany tsika eto Madagasikara dia tsika ny tompon'le hôtely fa tsisy zavatra hoe amidy amin'ny vazaha ve zany dia lasa sonody olo ve Madagasikara zay mantsika efa le izy koa zany misy olona mi-exploité eto amin'le tsy dia fahalalany malagasy mi-exploité zay zany mampalahelo hoe misy olona mba avara-pianarana ihany fa lasa ohatra ny exploité-ny zareo le tondrina zany ny olona sasany dia ohatra ny exploité-na le izy mba hisavorivory ny saim-bahoaka fa zay zany dia teny anao hoe possible atolo zany efa natao zany tany amin'ny pays hafa maninona tsy azo atao eto Madagasikara attraper le retard anao hoe fanenjehana ny izay fahatarany Madagasikara tao anatin'ny taona maro zay nyresaka ianao teo 5 taona 10 taona mety hoe hafiriana no fotoana ohatrohatra ny ahoana no mety hoe havitana sy azahoan'ny malagasy atsapany malagasy ny vokatra izay hoe fizahantany roborobo zay eo ihany koa le banky ohatrohatra ny ahoana mikasika an'izay le défi nataontsika teo nge hoe ao anatin'ny 5 taona dia hoe tombo roa eny nisy ampizahatany eto donc anatin'ny 5 taona zany tsy maintsy tanteraka daholo zao zavatra hotenena ro ameko rehefa avy eo le détail fa noy kely zany satria efa vita zany le hoe ahoana ny montagne an'le dossier de partenariat miaraka amin'izay investisseur ho avy eo rehefa vita zany dossier de partenariat io dia manaraka zany dia mi-identifier an'ilay investisseur eo amin'izay zany hoe investisseur gasy na investisseur vahiny zay efa nazavain'ny Christian teo zany hoe mety any amin'ny infrastructure dia malagasy no hanao azy dia any amin'ny exploitation dia vahiny no hanao azy satria grand groupe satria rehefa vahiny efa manana ny traikefany eo efa manana ny réseau de clientèle dia izy no hitondra an'le client tsy sahirana le hôtely fa ahoana ny atongavan'izay rehefa identifier ataontsika hoe identifier zany le investisseur hiexploiter an'le izy zany hoe tsika zany ny teny hoe ato a Diego anao an'le hôtel club tsika dia groupe espagnol no hitantsika eo satria tsika ilay nyteny teo tsy maintsy misokatra amin'ny tsena vaovao dia hoe andao ary groupe espagnol no asiantsika exploiter an'io infrastructure zay apetraka ao a Diego io dia lasa tsika zany identifier an'le gros tour opérateur zay efa misy anarana ihany efa fatapatrany dia hoentina makaty izy ampisaina azy le terrain ampisaina azy ny dossier de partenariat ny ficelé dia iteny amin'izay antanina azy hoe inona satria izy manana ny traikefan'le izy sao dia anao metreritra hoe tsika nanao an'le plan an'le trano izy efa manana zany hoe groupe chaîne de club zany efa manana club izy eran'izao tontolo zao rehefa site touristique dia efa manana izy dia izy ny teny hoe ay zao le terrain anareo ohatr'izao ary le plan tianay ho atao izy ny teny hoe zao le plan satria izy no anofan'io dia eo amin'izay tsika ary miaraka amin'le investisseur gasy manatanteraka an'le plan sy manao an'izy fa alohana atokavana an'izay zany ao anatin'le fidiniana miaraka amin'ireo investisseur zay exploité antanina maro izy aparan'le infrastructure inona ny besoin dia iteny ary izy hoe zay rehefa tena ho avy eto dia mily zay 10 tonnes de tomate ohatra miteny foana fa ohatra nameko zany hoe 10 tonnes de tomate par an mily zay légume ohatr'izao isa-taona dia eo zany zay le hoe fiarah-miasa ao anatin'le expert zany ao anatin'le IOM hoe izy nareo amin'le agrobusiness io ahoana ny vahaolana fa zay ato Diego dia mila 10 tonnes de voatabia isa-taona dia eo amin'izay nge mipotra le hoe titre vert le titre vert tsy hoe hoan'ny vary ihany fa le titre vert amin'ny tenen'ny président Joël dia hoe zay tatsara rehetrarehetra ka te-ambola dia amena tany maimaimpona fa io tany io dia tsy maintsy ambolenao
ary zay raha hoe anydeko zany ameny ianao fa tsy maintsy mamboly voatabia ianao ary ianao raha tatsato izy ianao tonga de amboly aka satria le voatabia anao efa misy mividy mbola tsy nanompoka akory ianao de efa fantatrao a fa hovidin'le hôtely be le voatabianao ao anatin'iny de efa fantatra zany hoe tantsato mahazo terrain ohatr'zao zao no production ho ataony azy de atao mihitsy hoe ao anatin'ny taona azo le ditaon'zay zay raha hoe de ao koa ny fambolena ao koa ny lalana satsika ny resaka lalana zay na tonga n'le hoe lalana atao pavé satria iny koa le carrière amena daholo zay olona taiasa anaty carrière io ary ny carrière azonao exploitena fa lasa ianao manao an'le pavé ary iny pavé iny de efa misy mividy satria anaovana an'le lalana accédena an'ilay hôtely sy zay ilaina rehetra ao hitanao zany efa voeritreritra daholo zany ao anatin'izy fa tsy hoe tonga ao le hôtely de ahoana marina ny fournisena an'izao antanina daholo hoe inona daholo ny besoin le exploitant rehefa tonga eo izy mbola tsy nanompoka akory ianao mbola tsy nanao an'le infrastructure fa efa fantatra daholo zany satria alohan'ny nanaovana andrehetra de efa mifampidiniana aminy de efa jerena daholo hoe iza daholo reo prestataire afaka ifournir satria le commande zany efa fantatra efa le projet efa fantatra eo de ijerena daholo le prestataire de eo ihany koa anatin'io de efa afaka koa tsika mame condition le exploitant hoe ianareo mila personnel donc nareo sy maintsy miformer satria nareo mahay an'io ary ny akabiazany reny grand groupe hôtelier rehetra reny de efa manana izy centre de formation de micréer izy centre de formation ny am'le région zay asina an'le hôtely io de le olona ao am'le région zany de mbola tsy manomboka ny travaux de efa formena satria rehefa anao an'le exploitation de efa vonona daholo ny main d'œuvre qualifié rehetrarehetra zany rehetrarehetra zany efa vonona tsy eritreritra zany tsy nofinofo zany fa eo noana nombona azy de efa diniana ohatra daholo zany amekanao zany fa rehefa hita daholo zany le prestataire hita le main d'œuvre le dossier de partenariat efa mazava fantatra aiza ny intérêt-n'le population satria ao anatiny eo koa atsika miteny hoe reo le touriste tonga reo raha marary izy mila toerana fitsaboana aingany donc zany fa itoerana fitsaboana io tsy ho an'ny client fotsiny fa ho an'ny vahoaka rehetra mipetraka ao am'le région misy an'le infrastructure zany rehetra zany zay le hoe population koa zany sady mahazo asa satria ndresaktsika teo paysan amboly ny piopy iopy ny artisanat zay tsy ndresana teo anao satria reo touriste reo ividy artisanat daholo reo donc créer asa be da be créer infrastructure tsy hoe ny lalana amboarina etretraetretra fa tsy valapatra loatra ao anatin'izy fa tiako marina fotsiny hoe zavatra azo atao tsara l'izy ary io atao deko io zay le modèle zay de zay fotsiny ny dupliquenao ary io tsy hoe iandro vity de go voanao any any Majunga anao vo nanao any Tuileries ianao fa afaka mandeha en parallèle io ary am'le misokatra antsena zany hoe espagnol zany no ataontsika any Deco mety sinoa ny any Morondava mety anglisy ny any Tuileries mety sinoa ny any amin'ny toerakafa etretra hitanao zany fa misy vision tena claire ary efa fantatra hoe ahoana ny itondrana azy ary ny financement direct de l'étranger na androany araka ny tenen'ny Christian teo marina mihitsy olo de manao immeuble be to Antananarivo ianao inona tsy diranao ary amin'ny infrastructure hôtelière sady micréer asany azo atao mihitsy zany satria le dossier fotsiny hoe montagena financier atao fotsiny zany hoe tena azo atao zany fa tsy hoe zavatra amorontsika ao anatin'le izy hitanao zany fa rehefa atao manodidina latabatra daholo zany le privé le secteur public sy ny population dia hita mihitsy hoe azo atao tsara izy fa zavatra misy fandaminana sy maintsy atao ary alamina tsara anatanterahana azy ary zany nge tsy hoe tsika ihany namorona zany zany ny efa mandera zao tontolo zao zany hôtel club zany tsy hoe io jere fotsiny hoe ahoana ny implanté ny andelana bitsany azy fa sy maintsy zay nge le procédure ny terrain fotsiny ngambany azy amin'ny fanjakana de mandoa fatrano izy alohan'le loyer izy any amin'ny fanjakana fa ity le terrain mety amin'ny fanjakana ny bâtiment ny infrastructure mety amin'ny secteur privé ny exploitation un secteur privé étranger malagasy hitanao fa mahazo tombontsoa daholo ny rehetrarehetra ary gasy ny tokony hiasa anatin'io de ho ameko anao rehefa avy eo satria misy chiffre aminao mihitsy satria matoa miteny hoe 500 000 800 000 touristes efa calculé daholo nge zany hoe raha manao an'izao tsika de firy ny touriste entin'io de firy zany mania de efa atao ny somme de mahazo an'izay le 800 000 andresako anao zay raha tianao de azoko tonga de tohizana ay raha tianao tohizana donc tsika zany teny teo hoe karazana tourisme ho créena na mety détail tsika hoe comment monter zany raha hoe hôtel club natao eto Madagascar fa tsika zany efa manana le touriste le nature et découverte actuellement eo amin'ny 255 000 touriste tonga eto Madagascar io zany raha tsy manao nininina ianao fa manatsara fotsiny zavatra efa misy
na ny service zany na ny mpandrara efa miasa ao anatiny a no atsaraina fotsiny ny qualité a dia azo projetena hoe isa-taona dia mahazo tsika eo amin'ny 6% de progression en nombre de touristes zany hoe raha 275 000 tsika amin'ity 2018 ity raha mandray 6% foana no isa-taona any amin'ny 2023 tsika 364 000 nisan'ny touriste any amin'ny 2023 raha hoe 6%. Raha mihoatra an'izay moa dia arabasoa arabatsara fa tsika zany a vigilant be réaliste dia hoe 6% no raisintsika. Dia raha maka indray tsika zao nanao tsika zao le hôtel club anaky 10 no zao créentsika 2018 zany tsy misy a 2019 2020 négociation et construction any amin'ny 2021 zany tsika vao manomboka exploiter hôtel voalohany ary hôtel voalohany io hôtel voalohany io rehefa mipetra satria tsika fa tsy hoe anao tsiraray fa tonga dia le dimy ny rahana atao ireo dimy ireo a zany ary mbola tena hoe tena manao raisonnable be mihitsy tsika hoe ataontsika hoe 50% de taux d'occupation première année nefa d'habitude reny hôtel reny a raha vao misokatra izy dia efa tonga dia fiaina satria izy hoe 2021 zany izy ny sokatra 2019 izy raha ohatra efa bouclé ny dossier fa manomboka mivarotra an'le voyage izy zany hoe rehefa tonga ny 2021 efa vendu daholo le voyage fa d'ici 2021 tsy maintsy apetraka daholo zany le tetikady retraretra ny infrastructure rehetrarehetra apetraka ary raha apetraka io en 2023 hôtel dimy ireo dia hitondra 400 000 touristes par an le hôtel club anankidimy zany hoe raha nyraisinao zany le 364 000 progression de 6% sy le hôtel club anankidimy 400 000 dia efa 700 000 touristes tsika amin'ny 2023 azonao dia aveo tsika nresaka tsika teo hoe anao tourisme bleu zany a le procédure zany mitovy tsisy hafa ihany a 3P foana nanaovana io anao an'le marina tsika manodidina ny Madagasikara fa ao anatin'le projection nataonay jusqu'en 2023 mbola tsy opérationnel izy ao anatin'le construction daholo tsika amin'ny 2023 ny inauguration ny marina eto Madagasikara zany hoe 10 taona zany tsika iconstruire an'ireo marina roa fotsiny tena maka fotoana tsara mihitsy a manao ny étude mijery amin'ny partenaire efa napetraka teo daholo le procédure rehetra atao le modèle ametrahana azy a dia any marinage zany tsika tsy mahazo mihitsy dia tsika nyteny anao luxe hôtel de luxe andresana teo le hôtel de luxe zany nieritreretina hoe ao anatin'ny 10 taona dia anakenina eo no atao ao anatina site paradisiaka zany a efa sy tena mihitsy ny île hôtel reny any amin'ny toerana dia tena le tena luxe ao anatiny dia io mitovy tsisy avy ihany koa ao anatin'ny rotontsika manao an'le négociation a sy mitady an'le investisseur izay exploité an'ilay hôtel de luxe any amin'ny 2021 zany a vao isy client voalohany a io hôtel de luxe anaky enina ho apetraka eto Madagasikara io ary hôtel de luxe io satria nataontsika moyenne hoe chaque établissement dia eo amin'ny 50 chambres eo dia zay 50 chambres zay rehefa raisinao zany a mitondra amin'ireo hôtel anakenin'ireo 64 000 touristes par an avec un taux tena prudent mihitsy avec un taux de remplissage à 30%. Hitanao zany a fa dia any amin'ny 2023 72 000 rehefa raisinao zany le nature et découverte 364 000 en 2023 les luxe 70 000 eo en 2023 les clubs 400 000 efa mihoatra be tsika an'le 800 000 mbola tsy niresaka ny kitesurf satria le fametrahana an'ireo projet rehetra tena mitovy mihitsy kitesurf iny côté nord est Madagasikara rehetra iny hatrany Fort Dauphin dia azo pratiquena an'io ary le donc zany identifiena le terrain hoe aiza no anaovana azy a le investisseur tsy investisseur exploitant fa olona efa manana club na exploitant any amin'ireo le toerana efa misy any kitesurf no entiny eto Madagasikara ainsi tena vinareo fa misy spot tsara be any Madagasikara entiny izy dia rehefa liny izy ina amin'ny besoin nareo zao apetraka le izy a dia araka ny teniko tamin'ny voalohany tovy foana zany hitondrana an'le projet ary le izy investisseur privé daholo avec un plan de financement zany zay apetraka efa nazavain'ny Christian teo le izy tanao fa tsisy nofinofo zany resahany zany ary chiffre efa niterena le izy le resaka terrain teo no tiako antanina kely hoe tsy atahorana ve zay resaka tany zay sa efa vita ny étude mikasika an'izay hoe tsy atahorana hoe tanin'olona na hoe ampisidisa amin'ny fiarahamonina indray mikasika ny anaovana le fotodrafitrasa ka zay nge le négociation ndray raha tanin'olo satria ao ny tsara le olona nge ataon'inona ary ny tany tsy zarany feka izy nge mety tonga dia actionnaire izy ao anatin'le projet na amidiny io na izy tonga dia mitsaka satria zay le hoe dossier nge ho apetraka ny financier satria misy modèle be da be io hoe na amidinao ny tany na actionnaire ianao ao anatiny
iny moa zay le hoe samy manana ny spécialité any fa efa napetraka ny spécialiste momba an'izay le izy ary efa manana vahaolana izy amin'izay dia efa tsy hany mihitsy ntsony le olana fa iny zany tsy be da be modèle azo anaovana azy donc tsy hany mihitsy n'le problème mety misy ve ny fanazavana na fanampiana mikasika an'izay fanazavana zavatra tiako hazavana zavatra roa tsy hoe hazavaina moa zany fa remarque kely atao ny voalohany indrindra zany 800 000 touristes zany créer emploi be dia be to Madagasikara hitanao rehefa miteny zay hoe créer emploi nge tsy sanatriany zany tsy hoe mirediredy na manofinofy fa misy projet mazava derrière fantatrao ve fa mifazina construction zany hôtel zany fotsiny firy ny olona hiasa amin'izany rehefa avy eo amin'izay exploitation ao ny olona rehetrarehetra akoatran'ny femme de ménage ny olona rehetrarehetra hiasa fa ny emploi créé ny induit zany le hoe tsy maintsy nourrissevanao reo tsy maintsy homeno sakafo reo touriste reo fa tsy hoe hitondra sakafo ny avy any Espagne any izy fa eto Madagasikara izy ny sakafo ary sakafo gasy no hoaniny eto sakafo gasy tsy hoe plat malagasy fa tsy maintsy zavatra vokatra eto amin'ny toerana ka ny zavatra tiako ambara dia ity hoe matetika ny olona miteny hoe sokafana fotsiny lalana fa sahirana be ny any ambanivohitra tsy matavoka ka na sokafana ohatran'iny ary lalana io fa tsisy marché inona nazo atao tiako tenena amin'ny hoe tsisy marché dia zao matoa zay manao projet ohatran'izany projet intégré filazan'izany dia hoe rapitso matoatsika manosika ny olona iopy akoho na amboly voatabia dia hoe efa misy marché io tompoko zay le apport ny état fa tsy hoe samy anaonao zay tiany atao samy mba mambolimboly kely dia rehefa aveo tsisy maka le vokatra tena sahirana mihitsy zay fa ka tsisy planification mihitsy teto Madagasikara samy manaonao ny azy teo dia zay nga manotiany malagasy sasany hoe avy aloha iny am'izao fa zao mety dia mba amboamboarina fotsiny lana tsy mivita fa zao tiako atongavana raha vao mipetraka le schéma ohatra izy ianao raha vao mipetraka zany zay schéma zay dia afaka ampina hatramin'le tatsa mamboly an'le voatabia afaka ampindramina vola satria efa fantatra hoe vovokatra ny azy dia mahazo vola izy any amin'le olona miexploiter an'le hôtely verina zany ny vola amin'ny banky fa mahatonga ny banky koa aloha tsy ampindrana vola eto tsy mahazava tsara ianao anao zavatra tsisy revenu ahoana moa ny ampindramana volanao fa zay zany miezaka hoe ny état facilitateur ny état promoteur zany hoe ny état zany manosika mba hisy an'izany rehetrarehetra zany ahafahan'ny banky atyarina manodina amin'ny volany mampindrana amin'ny olona miverina amin'ny vola dia ampindramina indray dia miverina dia ampindramina indray ohatrohatran'izay le schéma global zany ary zany schéma zany apetraka amina tourisme fa matoa koa zay mieritreritra ny anao énergie be dia be tsika zao ny resaka chemin de fer za moa tsy hiditra lalina amin'iny koa satria tena mbola resaka be mihitsy fa mieritreritra zao hoe tokony anao chemin de fer vaovao tsika miala ny Tamatave mandalo any Ambatondrazaka ary tonga eto Antananarivo tonga Androzorobe efa projet koa zany fa tsy resahako eleto satria manahirana zany zavatra zany efa fantatra hoe inona ny volume ho transporter zany train zany zany hoe ohatrinonao zany mety fidiram-bola ampidiriny zany train anoy ny Antananarivo sy Tamatave zany mandalo ao Ambatondrazaka ao tsy inona ny misy ny sopotry ny vary azonao dia zay zavatra zay rehefa mazava tsara ny dossier anao économiquement hoe rentable le izy misy moa ny teny amiko hoe autoroute hono natao edy za ahoana moa nataonareo firy ny péage dia ohatrinona dia ahoana matoa tsy tavavoaka le autoroute tsy nety azonao ny anay train satria iny sady manaja ny environnement tsy mila tsisy carburant fa mandeha électrique dia hoe ahoana indray ny anao azy zay ny ilana énergie satria ny train ho amboarintsika ho alefatsika riva avy eo mila énergie be donc zay zany rehefa miteny hoe anao mahavola zay barrage afaka atao akaikina Antananarivo ary mety hamokatra hatrany amin'ny 500 mégawatt président moa niteny hoe 800 ihany ozy izy fa janony eo 400 zany nataontsika mandritra ny 5 ans fa zay miteny hoe on peut faire plus ohatrany teneniny io zany mila défi ngeza be il faut pas voir petit ny problème atsika eto Madagasikara tena simple be mianta voanao zavatra ianao dia problème nytenenin'ny olona ndao aria Tuléar ahoana ny andehanana any sarotra be zany Tuléar zany le olona eto zany ary ny tena mampalahelo matetika olona nianatra fa raha vao miteny zavatra ianao hoe ndao anao an'ity dia ny sakana no hitany voalohany problème dia raha vao mahita solution ianao dia ahitany problème mafa indray le solution anao iny dia vita ohatran'izay dia ohatran'izay natonga an'le président teo aloha zay efa resy tsy nahavitinina mihitsy satria izy be eritreritra loatra nianatra be loatra izy dia lasa mandinika hoe tena marina tokoa zany fa raha vao manao an'ity dia misy problème maty manao an'ity dia tsy tafavoaka ianao fa mahatsara ny président Andry Rajoelina zany dia izy mpandrara ary pragmatique dia rehefa miaraka amin'olo ohatranay izy dia on s'éclate parce que on a un rêve fa tsy rêve sanatriany zany zay hoe dia rêve anao rêve ngadra fa zavatra azo tanterana ary amiko
voninahitra lehibe ho anahy ny afitanan'izany rehetrehtra zany satria mba mametraka zavatra amin'ny tantara izay indray andro any za mianta malahelo a raha ohatra ka hoe mbola eto ka tsy navitinina ho an'ny tanindrazako hoe inona nataonao dia namela mivady aman-janako a dia manana trano roa telo a tsy misy problème nge za tsy mila midana amin'izany banque vaovao zany manana ny ampy zay zany fa ny antony mahatongavanay sy Joël eto dia hoe dao ampiana i Andry Rajoelina anampy ny firenena izay le teneny hoe ampio a anampiko anareo. Tapitra ihany koa mandeha ny fotoanantsika fa mialohan'ny tena maranako an'ny fandaharana fantaniana manitikitika ny saiko ianareo zany izao manohana ny kandida Andry Rajoelina fa ahoana marina moa zany raha ohatra ka ny kandida Marc Ravalomanana no lany filoham-pirenena. Raha ohatra ka i Andry Rajoelina no lany filoham-pirenena dia ataoko hoe manao prêter serment izy dia za mieritreritra ao anatin'ny semaine dia mitsangana ny gouvernement vaovao azo gouvernement vaovao tsika tonga dia miasa ary ny asa atao efa zany tenenina zany resaka tourisme fotsy fa be dia be ny zavatra natao tao anatin'le velona fa zao aloha bon ianao tsy namanontany hoe raha zany toy za hoe raha ohatra moa zany Marc Ravalomanana tokoa no lany filoham-pirenena inona zavatra hitranga amin'ny mois de février iny zany izy fa makao mamasina dia mianina mivoaka malagasy fa hanajany le constitution zay nalany azy d'accord fantatrao hoe fa i constitution dia milaza fa zay olona manana zay parti manana ny majorité ao anatin'ny assemblée nationale no manolotra ny premier ministre dia inona ny zavatra hitranga mianta mapara ny premier ministre tsy haiko hoe iza no tolorany mapara olo bon te isangisangy mety Andry Rajoelina angambany fa zao hiditra indray zany tsika amina instabilité politique dia ifandriritra indray dia tsisy vitana ny UM na ny manifesto fa za zany maniry hoe mba i Andry Rajoelina ny lany izay moa faniriana ivavahako amin'Andriamanitra satria betsaka le projet tianay ao atao dia mba tianay ho vita le izy dia za zany mino fa izy no lany. Izay ihany koa namarana n'ity fandaharana manokana ity tamin'ity androany ity omena minitra iray minitra angamba avy nareo raha ohatra ka misy teny ho ampitan'ny vahoaka. Ny azy zany dia hoe tsotra fotsiny voalohany aloha dia manentana ny vahoaka rehetrarehetra mba hifidy satria ilaina ny mifidy so dia hanenenana rehefa avy eo dia ny faharoan'izany efa teto na mila belatra hoe zavatra ao anatin'ny vinan'ny filohandry ny Irina Rajoelina dia tsy hoe nofinofo fotsiny na hoe tsy nieritreretana tsara na hoe nitenitenena fotsiny fa efa nidinihana tsara ary zavatra azo atao azo apetraka tsara ka raha tianareo ho tanteraka izany vina na projet izay raha resaka amin'ny fizahatany no lasahana teo raha tianareo tanteraka zany dia raha ihany nge zany ny vahaolany dia mifidy ny numéro 13. Ny azy zany le izay koa hoe ho an'ireo izay mbola tsy mifidy satria be dia be izy ireo ny atsasany tsisy mifidy ho an'ireo izay mifidy candidat hafa satria efa finale ity match io match ohatran'le resaka football zany tamin'ny voalohany ianao naka équipe ohatran'izany tamin'ny mondial Brésil narainao tsy tonga finale izy ianao ve dia tsy jery finale zany rehefa tsy ny équipe anao ny lany fa mifidy ihany fidiao satria afaka 10 taona indray anao vao afaka manao safidy dia mahaiza mifidy fantatrao iza ny olona hitondra ny Madagasikara amin'ny avenir iza ny olona amerina ny zavatra tsy nety taloha hoe amerina foana ny zavatra resany misy indray miteny hoe anangana ka dia fantatrareo iza ny olona anangana iza ny amerina. Dia izay ihany koa namarana fandaharana manokana tamin'ity androany ity ny tenako dia mametraka ny veloma mandrapitafa veloma tompoko.